Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Andriamanitro, tafatoetra ny foko, ny fanahiko no hira sy ankalaza. Amen. Ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, tafatoetra eo anatrehanao ny fonay tsiraray avy amin'ity maraina ity, noho ny fahalebiaza ny fitiavanao, noho ny fanapahanao any an-danitra sy ity an-tany. Rehetra zahay mideranao mankalaza anao, manome voninahitra ny anaranao, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa noho ny fitiavanao sy ny famindraponao, no nahatoy ho anay tsiraray avy. Miarahaba anao mpanetretena manorika ny tongotra masina Jesosy, ary dia manokatra ny varavaran'ny fonay izay tsiraray avy. Mandrosoa ianao Jesosy, hazavao amin'ny alalan'ny fanainao masina ny tsiraray avy, mba andehananay araka ny teninao. Mitenena Jesosy amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao, ahafahanay mamakivaky ny tontolo andro eo ambany ny fitarihan'ny fanainao masina sy ny fandrakofany rano teo ambony hazo fijaliana. Alleluia. Amen. Ry hava-malala rehetra amin'ny tompo, tononona amin'ny isan-tokantrano sy ny isan-baravarana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Ny tenin'Andriamanitra izay hanorenantsika ny vatsim-panahy amin'ity maraina ity dia ao amin'ny episteliny Jaona voalohany 2:7-7. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra naniraka ny zanan'ilay tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no mitarika amintsika amin'ny lohateny hoe ny fitiavan'Andriamanitra. Mipetraka amintsika tsiraray avy amin'ity anio ity ny fanontaniana hoe mba nahita traikefa ve ianao tamin'ny arahanao tamin'i Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta? Fa tianao tsy misy fepetra izy? Dia anjarantsika tsiraray avy no mamaly an'izany fanontaniana izany. Manoloana ny zava-misy miseho amin'ny fiainanao anefa dia matetika no tonga ao an-tsaina angambany hoe misy marina ve izao Andriamanitra izao? Fa maninona no mitranga avokoa ny fitsapana, ny fizahan'ny toetra maro samihafa, ny olana, ny aretina, eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Raha tena misy tokoa n'izany Jesosy izany ary tena manjaka tokoa n'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Tsarovy ry havako fa tsy misy mendrika izany fitiavan'Andriamanitra izany ny olombelona. Raha ny fahalebiazan'ny fahefan'Andriamanitra ny jerena, kanefa noho ny fahotantsika dia tafasaraka tamintsika. Ary izay no nanondrahany an'i Jesosy Kristy Tompo, zanan'ilay tokana, mba hahavelona antsika sy hananantsika fiainana ao aminy. Ny tena fahamarinana marina dia tena tiantsika Andriamanitra, satria izy dia fitiavana, fa tsy hoe isika no iza akory. Tsarovy fa tiantsika tsy misy fepetra izy, kanefa kosa dia mankahala ny fahotana sy ny ota ataon'ny zanak'olombelona. Satria Andriamanitra dia fitiavana, dia nanolotra izany fitiavana izany maimaim-poana izy. Nanome saina sy fahafahana ho an'ny tsiraray avy izy, mba hahazoana famonjena izay mifanaraka amin'ny fahamasinan'Andriamanitra iray. Andriamanitra dia fahazavana, koa tsy afaky ny amenantsika irery ao anatin'ny aizina sy ao anatin'ny fiainana
tsy misy fitiavana izy. Jesosy Kristy Tompo ilay zanan'ilay tokana no nalefa ny tetỳ ambonin'ny tany mba handray sy hisolo ny helontsika ary indrindra ho antsika izay mahatsiaro fa mpanota sy tokony ho eloina. Ry afaka malala rehetra amin'ny Tompo amin'ity maraina ity tsaroa fa tianao Andriamanitra. Tianao izy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ary dia miandry sy miandry anao izy handray izany fitiavana izany amin'ny mahatsikatsika izao. Aza miandry ela fa andeha hanantona azy satria izay no matobo ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany azy. Ny fitiavan'olombelona sy ny fitiavan'ny zao tontolo izao miovaova avokoa. Fa ny fitiavan'Andriamanitra no maharitra mandrakizay satria ny anarany dia fitiavana. Ary ao amin'ny irery ihany no misy ny loharanom-pitiavana. Andeha resitsika manomboka amin'ity andronio ity. Atsiaro izany fahalehibiazan'ny fitiavan'Andriamanitra izany ka tonga antsika ho feno ny fitiavany, hananantsika fahatokiana azy sy hananantsika finoana eo anatrehan'ny mandrakariva. Fa na dia mety miovaova ary ny zavatra miseho sy ny toe-java misy eto amin'izao tontolo izao, dia ataovy ampy ahy sy ampy anao ny fitiavan'Andriamanitra satria izy efa diantsika taloha. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ny fitiavany kosa hanapaka ao anatin'ny fo sy ny saina mampanahy antsika. Amen. Vavaka-tsika tompoko. Indreny ny halehiben'ny fitiavanao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Misaotra anao indrindra izay satria Andriamanitra be fitiavana ianao. Mankasitraka anao izahay tamin'ny fampatsahivanao sy ny famerenanao anay indray izany maha-Andriamanitra fitiavana anao izany. Manoloana izany fitiavanao izany Andriamanitra dia tsy mendrika akory izahay satria hitanao ny tsy fahataterahanay, hitanao ny fahadalanay, hitanao ny fahalemenay. Nefa Jesosy malalo, mbola nampatsahivinao tamin'ity maraina ity, tamin'ny alalan'ny teninao ny tsilovy ny fananao masina, izany fitiavanao izany. Ndrehetra izahay tsirairay avy ara, manokatra ny fonay, ary dia tobasy, fenoy, izany fitiavanao izany ny fonay. Ary izany fitiavanao izany rehefa manenika ny tenanay manontolo Jesosy dia rakotry ny fitiavanao koa izay rehetra alehanay. Tontolo andro rehetra izay iainanay Jesosy dia rakofy mandrakariva ny fitiavanao. Ianao ilay Andriamanitra fitiavana no lohalalana sy vodilalana ary dia hanjaka eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Misaotra Jesosy, mankasitraka ry Andriamanitra fitiavana satria lehibe ny fitiavanao. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny Jesosy Kristy Tompontsika. Ilay Andriamanitra fitiavana nanolotra ny zanan'ilay tokana mba ho avitra hisolo ny eloko sy ny helikao no miteny amiko sy miteny aminao hoe aza matahotra, aza mierikerika foana, fa fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo, izany nampaharetako ny famindraboko taminareo. Ho anao kosa ary ilay Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina, lidera sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Aleloia. Amen.